miditra de makany an-danitra de makary de avy eo mitantara zavatra. De ny sasany moa efa nanoratra boky mihitsy ary tany amin'ny taona talohan'ny taona 2000 tany efa nalaza sy zavatra zay de efa nisy mihitsy aza zay natadidy izay boky kely zay na tsy fantatro hoe taratasy na hely mihitsy izy ity izay raha ny fitadidiko zay resaka hoe peu de l'enfer zay zany no nankalazaina tamin'izany fotoana zany ary nanoratra be deabe hoe zao ny zavatra hitranga amin'ny taona 2000 tamin'izany fotoana zany. De raha natadidiny zavatra voateny sy voasoratra tao anatin'izay boky kely zay nareo ny zavatra isy hoe tamin'ny taona 2000 ary mandrakitiny androany tsy nisy akory le izy zany rehetrarehetra izany zany no anehoana sy anambarana hoe azo heverina fa fandrebirebena reny zavatra ireny de tsy fantatra moa hoe avy tamin'ny devoly ve sa aveza tsy hidirantsika lalina zay zavatra zay fa ny antsika fotsiny zany na aveza rehefa tsy mitovy na hoe tsy mifanaraka am'izao zavatra voasoratra anaty baiboly de tonga de raisina bangona tokana hoe tsy marina fitaka tokony andosirana daholo ka io moa zany de tsy fantatra fa de hoe azo alalinina ihany le izy hoe avy amin'ny devoly sa avy amin'inona sa avy amin'inona fa mba tsy hanaratsitsika ny sasany zany de zao aleo petraka any zay fa de hoe rehefa tsy mitovy amin'ny ao anaty baiboly fotsiny de aza mino ary aza manaraka de tsy amin'ireny resaka reny ihany fa ninninona nataontsika hoe mety fotom-pampianarana na fampianarana izay verin'ny olona ho marina nefa mifanohatra amin'ny zavatra voasoratra ao anaty baiboly aza mino an'izany tsika rehetrarehetra ireo. Inona moa mahatonga am'teny azany? Misy teny efa nentiko teto matetika de matetika ary vakin'andre mandeha izy amin'ny ty androany ty eo amin'ny filazantsara ny Matio de ny toko 220 Matio toko 220 Matio toko 220 toko 220 de andininy fa 7:30 Matio toko 220 andininy fa 7:30 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany fa ny voany no hahafantarana ny hazo. Io teny io zany efa misy any amin'ny Matio toko 9 ny toko 7 de mbola tsy andriny Jesosy izy eto amin'ity Matio toko 220 ity hoe ny voany no hafantarana ny hazo. Zay rehetrarehetra nyresahako zay zao de anisan'ny hoe vo daholo. Ohatra hoe nanoratra zavatra le olona talohan'ny taona 2000 hoe zo avy ny zavatra isy amin'ny taona 2000 fa ozy izy hoe mandrakitiny androany mbola tsisy le izy. Zay zany zao de vo hitenenana raha raisitsika ny teny napetrak'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha izay voasoratra ny amin'ny Deutéronomie toko 7:20 hoe raha misy milaza aminany amin'ny anaran'i Jehovah kanefa tsy tanteraka ny zavatra lazainy de tsy avy amin'i Jehovah zay zavatra zay. De zay zany lo porofo anankiray hoe tsy avy amin'Andriamanitra le izy matoa ny teny zavatra tsy marina na zavatra laingy. Dia anisan'izany koa raha ny amin'izao fotoana zao eto Madagasikara satria araka ny lazaiko teo de zao hoe tany ampitan-dranomasina zany izy ity nalaza taloha de zao zany eto Madagasikara indray izy no efa mahazo vahana tanteraka mihitsy satria efa tsy latsaky ny efa betsabetsaka ihany tsy fantatro mazava moa hoe firy zay nisy efa betsabetsaka ihany zany raha ny teto Madagasikara no nilaza hoe maty de nandeha de zao ohatran'izao zavatra mitrango zao betsaka ny teto Madagasikara. Ka raisy tsara ity teny ity hoe ny voany no hafantarana ny hazo. Ny vo de tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra sy le zavatra ataon'le olona no ampitoviana zany. Ka raha mitovy na mifanaraka na tsy manohatra zay voasoratra tao anatin'ny baiboly ny zavatra hitany aloha sy ny zavatra teneniny na ny fampianarana entiny de votsara izy zay. Fa raha mifanohatra na tsy mitovy voratsy izy zay ary matoa zany voratsy araka ty teny ity de zao hazo ratsy izy zany. Iza moa le hazo ratsy le ny andohan'izay zavatra zay. De io le niresahako hoe mety ho avy amin'ny devoly io mety ho fotom-pisainana avy amin'le olona io mety ho zavatra hafa io zay tsy hidirantsika lalina fa rehefa ratsy de ratsy zany tsy tokony arahana na aveza na aveza ka zay ao anatiny tokony hiala ao anatin'le faharatsiny satria ny tenin'Andriamanitra de tsy hanome rariny anao mihitsy fa omeko anao zay teny zay rehefa aveo de anderitsika amantatra ny zava-misy marina aloha ao anatin'izay fisin-javatra efa nisy teto Madagasikara zay. Iverina kely amaky an'le Korinthianina 2:20 isika. Korinthianina 2:20 dia ny 14 avy hatrany no vakitsika. Korinthianina 2
toko 12:4 amin'ny anaran'i Jesosy enoy tsara ny vaky ny teny manao hoe fa nakarina ho an'ny paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony holazain'olona. Eto zany no afahako manamarina sahady ny zavanitranga satria nisy olona nilaza fa maty teto de hoe tsy fantatro avy loha zany nalehana taiza de hoe ny anankiray am'ireo toerana nalehan'ireo zany ny atao hoe paradisa ozy izy de omeko anao rehefa avy eo ny tena dikany atao hoe paradisa mba ahafahatsika milaza sahady na mahafantatra sahady ny tsy fitezan-javatra zay mitranga ka tsy vitsy tsy anankiray ny olona efa nilaza fa nakany amin'ny paradisa maty aloha de nakany amin'ny paradisa fa ny zavatra tokony ho fantatra raha ny paradisa ny resahana de ity teny nosoratan'ny apôstôly Paoly zay nyresahantsika ity hoe nakarina ho an'ny paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony holazain'olona. Zany hoe ny zava-misy any amin'ny paradisa any nge raha ny tena mariny raha misy olona tonga any tokoa tahaka ny apôstôly Paoly tsy azo tenenina ty ambonin'ny tany ny zavatra misy any araky ty teny ty ary tsy tokony holazain'olona fa ny rehetrarehetra kosa zay nilaza fa avy tany amin'ny paradisa raha ny teto Madagasikara aloha ny fantatro de mitantara daholo hoe zao ny any amin'ny paradisa zao ny any amin'ny paradisa ka io moa tsisy olona mbola tany ka afaka namarina sy andiso hoe tena zany marina ny any na hoe tsisy an'izany any fa ny azoko raisina fotsiny omeko anao de zao tsy misy olona tonga any ka afaka mitantara zavatra ety ambonin'ny tany. Indrindra moa misy milaza hoe nahita Mosesy, nahita ny Davida, nahita ny Abrahama de nomeny tsodrano de nomeny hery de nomeny an'izao de nomeny an'izao de nomeny an'izao. Zany zavatra zany re olona tena zavatra tena tsy tokony inona mihitsy, tsy tokony inona mihitsy. Olona ny ry Davida, olona ry Mosesy, nahoana moa no anome fahefana, nahoana moa no anome tsodrano. Move tsy mandika an'le tenin'Andriamanitra isika am'izay arak'izay voalaza hoe aza mangatapitahina amin'ny maty, aza mila saina am'izay manao azo tsindrin-javatra, ny mpiantso ny maty sy ny sisa. Reny nge olona ka efa maty. Ary raha ohatra ka hoe raisiko hoe Mosesy manokana, tsy fantatro aloha na hoe nisy nahita Mosesy de nangata-tsodrano tany amin'ny Mosesy fa Mosesy anie tsy ao amin'ny paradisa. Tsy ao amin'ny paradisa de eo am'izay le mipetraka le fanontaniana hoe fa inona koa ty resahan'ity pasteur ity? Satria ny paradisa re olona, aleo tsoroko aminao, ny paradisa ne ka tsy fiainana mandrakizay. Tsy fiainana mandrakizay ny paradisa fa be dehibe mihitsy mba tsy lazako hoe tena ny fivavahana rehetrarehetra ny samy mieritreritra sy mihevitra daholo hoe zany paradisa zany natao hoe fiainana mandrakizay. Tsy de tsy. Ny paradisa de zao toeram-pitsaharana na hoe fitoerany fanahin'ny olona maty hatrizay ka hatramin'izao mandra-piavin'i Jesosy Kristy ny amin'ndraon'ny lanitra de ny maty eo amin'ny tompo zany hoe ny ireo nanao sitrapon'Andriamanitra taloha nafatesany reo ihany no ao amin'ny paradisa ireo no any amin'ny paradisa reo de zay no atao hoe paradisa fitoerany fanahin'ny olona miandry ny fananganana azy amin'ny maty rehefa tonga Jesosy Kristy. Zany hoe rehefa tonga Jesosy de mialo reo olonan'ireo de afindrany am'le toerana atao hoe fiainana mandrakizay am'izay any am'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Petera 2:7-7. Fa tsy ny paradisa no atao hoe fiainana mandrakizay fa any am'le tany vaovao sy lanitra vaovao no atao hoe fiainana mandrakizay. Zay zao de efa fahadiso-kevitra zay. Fahadiso-kevitra ray zay hoe mifanohatra amin'ny baiboly ny fiheveran'ireny olon'ireny fa de hoe tonga tany amin'ny paradisa de any miandry atsika ireo olon'ireo hoe zao sy ny karazana. Zay zany de efa tokony hahataitra atsika aloha amin'ny lafiny anankiray. Ka rehefa fantatra fa tsy paradisa ny tsy fiainana mandrakizay ny paradisa de mazava aloha fa Mosesy tsy any. Satria Mosesy ane ka efa tsy any tsony, efa natsangana tamin'ny maty ane Mosesy io ary ny baiboly manamarina an'izany na de tsy vakitsika eto ary. Tsy isan'ny olona ao amin'ny paradisa tsony Mosesy. Fa reny zany ilay olona hoe tsy fantatra tsony tahaka ny ry Elia, ry Enoka zay nampiakarina velona niala teto amin'ity tany ity nafindrany amin'ny toerana hafa tsy mbola fantatry ny olombelona hoe aiza ny misy azy. Fa tsy ao amin'ny paradisa reny olona ireny. Satria ny paradisa de
fanan'olona maty ka ny maty eo amin'ny tompo no mipetraka any amin'ny paradisa. Manamarina zany ny Luka 7:20 zay efa nentina teto moa zany fampianarana zany 7:7 tsika. Luka 7:20 7:7. Luka 7:20 7:7 zao ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: de hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no hihaonanao amiko any paradisa. De koa misy olona mampianatra zavatra hafa mihitsy de hoe diso firapo ny baiboly sy ny sisy nefa azo amarinina amin'ny baiboly teny frantsay le izy de hitanao hoe tena feza teny marina. Zany hoe teny zany Jesosy hoe anio de eo ntsika any amin'ny paradisa. Iza moa ny resahany tamin'io? Le lehilahy anankiray niara-ny antona taminy teo anilany tamin'ny hazo fijaliana. De nibebaka io lehilahy io. De zao no nataony vakio nge mitantara eo ambony hoe ry Jesosy io tsarovy ao izy rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Tena nibebaka tamin'ny fony izy. De nandray azy Jesosy. De zao no tena nambaran'i Jesosy hoe anio eo ntsika any paradisa. Nahoana moa? Satria fantatry io lehilahy io fantatry Jesosy fa samy ho faty izy mirala. De rehefa maty izy samy maty eo amin'ny tompo zany, samy makany amin'ny paradisa de any miona satria ho faty tsy eo leto amin'ity tany ity. Zany ny proof fa ny olona raha toka hoe mahazo famindram-pona hoe nanao sitrapon'Andriamanitra ka maty de any amin'ny paradisa ny misy azy, tahaka an' Jesosy tahaka an'ity lehilahy ity de miona any amin'ny paradisa izy. De Jesosy moa efa nitsangana tamin'ny maty tsy eo amin'ny paradisa intsony, fa io lehilahy io zany de mbola tavela ao amin'ny paradisa atramitsika am'izao miteny zao. De rehefa tonga eny amin'ireo lanitra Jesosy zay vao miala ao reo de mitsangana miaraka andry Abrahama, ry Lazarosy tamin'le tantara atao amin'ny Luka 4:40 sy izay rehetra maty eo amin'ny tompo atramina tany tany ka mandra-pahatonga ny fotoana farany ahatongavan'i Jesosy eny amin'ireo lanitra. De zay maty ka nanao sitrapon'Andriamanitra nanao teo hoe maty eo amin'ny tompo, reo zany lay hitsangana rehefa tonga izay vanim-potoana izay. Zay zany no ahafahantsika manamarina hoe diso ane le fieverana. Diso le fieverana fa tany amin'ny paradisa de mihevitra avy mitantary any daholo ny olona de any miandry antsika de zao de zao de zao de zao. De hoe mbola andova paradisa tsika sy tsy fantatry daholo zany sy fampianarana vetin'ny olona makasika an'izay fa zay fotsiny hoe tsy paradisa ny fiainana mandrakizay. Fa hafa mihitsy ny paradisa, mbola hafa koa ny fiainana mandrakizay any amin'le tany vaovao sy lanitra vaovao. Zany rehetra zany de anisan'ny hoe ahafantarana ny hazo avokoa mba ahafahantsika mamantatra hoe marina, tena zany marina no tokony ho izy. Ka raha ohatra zany misy Andriamanitra miantsolona, zany fa nambarako taminao teto hoe tsy esorin'Andriamanitra mihitsy ny ain'iny olona iny ohatra andre Ezekela sy ny mpanompon'Andriamanitra sasany efa nresantsika teto ohatran'ny Paoly vakitsika teo ihany koa. Tsy maty ngery ny olon-dreny de ny tonga tany amin'ny paradisa Paoly, fa na ny nentina tany fa ny vatany mijanona tetỳ ambonin'ny tany. Olombelona soamantsara izy fa saingy zao fotsiny tsy mahatsapa n'inonina satria ny fahalalany niaraka tamin'ny fanahiny tany amin'ny paradisa tamin'izay fotoana zay. Zay natao hoe extase. De zay zany ny voa anankiray. De efa maromaro zay voa nresantsika zay aka anankiray koa tsika ao amin'ny Jaona 4:9. Jaona 4:9 de ny 5:10. Jaona 4:9 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Jaona 4:9 5:10. Ary rehefa fantatry Jesosy fa ho avy ny olona haka azy ankeriny ataony mpanjaka de niala ka lasa indray izy rery nakany atendrombohitra. Ny tantara zany de zavatra nitranga be nataon'i Jesosy talohan'ity teny ity. Faly be ny olona de zao ny fanapahan-kevitry ny olona hoe ndao alainy io. Andao alainy Jesosy io. Atao inona? Ho atao mpanjaka. Zany hoe tsy ilaina fifidianana, tsy ilaina ady, tsy ilaina fanonganam-panjakana, tsy ilaina ninninina, fa de zao hoe alaitsika io, ataontsika mpanjaka atsika io. Ary tamin'izay fotoana zay tsy Jesosy mihitsy ny fidy, fa le olona no avy hatrany tonga de andao. Fantatra Jesosy zany de inona no nataony? Niala izy ka lasa indray izy rery nakany atendrombohitra. Zany hoe tsy nekeny Jesosy zany le fanirian'le olona. Fantany eo amin'le teny voalohany de fantatra Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankeriny,
ho avy ny olona fanta mihitsy hoe ho alain'irety olondrety a ho ataon'ny mpanjaka nga izy nanaiky fa ny zava-misy a zay zany le hoe raha Kristy marina niny velona ao anatin'ny olona anankiray de le tena maha Jesosy am Jesosy mihitsy no fiainan'le olona rehefa avy eo raha tsy mandainga Jesosy tsy mandainga iny olona iny manao ny marina Jesosy manao ny marina iny olona iny ka raha Jesosy marina de ity ny fotom-pisainan'i Jesosy Kristy ity ny fotom-pisainan'i Jesosy Kristy zany hoe tsy ny hitondra fanjakana eto am'izao tany zao tsy hitondra fanjakana eto am'izao tany zao satria efa voalaza ny Lioka 4 raha tsy mivakitsika ary zay teny zay de nanambara teo anatrehan'i Jesosy Kristy ny devoly tam'izay hoe anao izy zao fanjakana rehetra zao ka zay tiako omeko azy no omeko azy zany hoe ny fanjakana sy ny zavatra rehetra manodidina zany eto ambonin'ny tany de tiany Jesosy Kristy amarinina mihitsy hoe tsy ho am'izany na tongavako eto ambonin'ny tany fa hafa ny tompona andraikitra ny am'izany zavatra izany hafa ny tompona andraikitra ny am'izany de inona moa no tiako ambara Jesosy zany a de lazaiko marina aminao fa tsy mitondra firenena eto ambonin'ny tany ary tsy zay no natongavana tsy zay ny tarigetrany fa ny zava-nisy a le olona nilaza hoe maty teto Madagasikara de nitsangana de laza fa hoe voafidin'Andriamanitra hitondra ny Madagasikara na de tsy nitenenina mivantana ary natao akolaka de fantatra zany hoe zay ny zavatra tiany tenenina de mazava be zany fa Jesosy mitondra makatira ny tena Jesosy Kristy fa ny anazy kosa mitondra makatira Jesosy tsy tia mitondra fanjakana eto ambonin'ny tany fa lazainy fa izy napetraka eto ambonin'ny tany hitondra fanjakana malagasy zany zao de voa anankiray koa zany de mazava loatra hoe tanteraka ihany koa lisa tsy tanteraka tsy tanteraka anie zany zavatra rehetrarehetra zany hitantsika am'izany a fa de hoe misy zavatra hafa ao a de amintsika ao rehefa tsy mitovy am'le zavatra anaty baiboly a de aleo tonga de tsorona daholo hoe tsy marina zany zavatra zany ary ty le teny anankiray zay tokony ampatahotra atsika rehefa tsy marina moa raha manakaiky kely atsika eo ny Jaona 9 a de vakitsika vetivety zay ny Jaona 9 a de ny 470 Jaona 9 de 470 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra izao ny voalazany teny hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy de ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady rain'ny lainga eto zany no tiako iresahana kely amintsika vetivety fotsiny hoe rehefa tsy marina ho a de tsy marina amintsika na avy amin'inona na avy amin'inona na avy amin'inona na avy amin'inona ary rehefa tsy mitovy am'leo anaty baiboly na mifanipaka amin'ny voasoratra amin'ny baiboly de am'izay zany a raisitsika hoe fitaka daholy iza ny tompon'ny lainga iza ny tompon'ny fitaka ny devoly ka raha sanatria zany iza iorina am'izany ino an'izany hatoky an'izany iza moa no iorenako devoly zay rainy lainga iza no inoko ny devoly zay rainy lainga iza no atokisako ny devoly zay rainy lainga aiza ny hafarako am'izay fantatry tsara fa any amin'ny hafimaritra mandrakizay toy izany koa isika ka ito a no teny a amaranako ity androany ity a ahafahantsika manakatina tanteraka izany resaka izany Koritianina Tesalonianina faharoa toko faharoa Tesalonianina faharoa toko faharoa dia ny 10 ka hatramin'ny 12 Tesalonianina faharoa toko faharoa 10 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no amakitsika ny teny ary manao hoe ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana zay amonjena azy izy koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadiso-kevitra aminy inony ny lainga mba ho elohina avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina